mandrakarivany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny filazantsara araka ny marika ry havana no andeha akantsika afatra amin'ity anio ity. Marika toko fasivy andininy fahatelo amin'ny telopolo ka hatramin'ny andininy fahafito amin'ny telopolo. Marika toko fasivy andininy fahatelo amin'ny telopolo ka hatramin'ny andininy fahafito amin'ny telopolo. Miresaka momba ny adevitra nataon'ny mpianatra teny andalana ity soratra masina ity ry havana. Jesosy Kristy mantsy ary amin'ny andininy fahatelopolo ambony io, telopolo ka hatramin'ny andininy faharoa amin'ny telopolo dia miresaka Jesosy Kristy ny amin'ny hafatesana zay tsy maintsy hafatesana ary tsanganana amin'ny maty ary ialany hiaraka amin'ireo mpianatra reo. Dia zay zany resaka Jesosy Kristy teraka teo zany ny adevitra. Raha hoe tsy maintsy andeha Jesosy Kristy, izy ary no andimby azy. Izy no lohany hitarika an'ireto mpianatra reto. Zay le nipoitra n'le adevitra, izy no lehibe amintsika. Izy andimby an'i Jesosy Kristy, omby tarika atsika. Izy no chef de groupe tsika. Ohatra, zay ilay ny terahan'ity adevitra ity. Tsy hoe izy no te lehibe no alan Jesosy nahatonga azy be deto, fa le fomba nantanterahana azy tsy ara-panajana, satria tsisy fanetrentena, satria nieritreritra ho lehibe tokoa izy rehetra. Nieritreritra ambisongadina ny tenany. Zay no ny bantoerana tao anatiny, zany natonga izy tsy fanaraka amin'ny Jesosy, natonga azy mibedy. Ary Jesosy Kristy zany tsy avy hatrany izy nanendry hoe iry anina no ataonareo ho lehibe, na Jakoba na Petera no ataonareo, tsy ihany no vahaolana entin' Jesosy, fa kosa nambarana mazava tsara raha misy ny te ho lehibe, ireto ny fepetra tsy maintsy fenona. Raha misy ny te ho lehibe ho izy dia okanao an'ity zavatra ity. Zay zany. Fa amin'Andriamanitra zany ny fahalebiazany dia tsy fahotana akory, satria soratra masina mihitsy manambara oloana anao fa tsy rambo. Mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa atao ara-pomba tsara mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ka manaraka fepetra omeny Jesosy Kristy. Raha misy ny te ho lehibe dia izao no atao. Ary zany no ananganantsika n'ity loha hevitra n'ity soratra masina ity hoe ny olona zay te ho lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany no jerentsika. Fahamarinana anankiroa ihany no jerentsika ao anatin'izany. Ny olona te ho lehibe ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia voalohany tsy maintsy manompo ny hafa izy. Tsy maintsy manompo ny hafa. Amin'ny andininy fahadimy amin'ny telopolo tapany by no ahitantsika izany. Zao no voasoratra. Raha misy teo voalohany dia hatao farana amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra. Zany no voasoratra. Ny fahalebiazana ry havana malala tsy azo avy amin'ny alalan'ny fahaizana mampahalalana na ny fahefana ananantsika. Raha misesitra amintsika kristianina tsy azo amin'ny fahambonin-taona akory zany fahalebiazana zany, fa kosa amin'ny alalan'ny fanompona ny hafa. Zany no azahoana zany fahalebiazana zany. Dikan'izany raha te ho lehibe, inona tokony ataontsika dia manompo ny hafa. Inona ary no atao hoe manompo? Ny toe manompo dia avy amin'ny teny grika izy io, diakonos. Izany no nipoiran'ilay anarana hoe dekona. Dekona efa mahafantatra tsara an'ity satria miofana zany izy isany ny fiofanana dekona. Fa amin'ity androany ity dia ho antsika rehetra zany fanompony zany. Dia tena anankiroa natambatra izy io. Voalohany dia izay midika hoe mamaky vaky na hoe manavatsavatsa eo anivony. Ny faharoa dia konisy izay manambara ny vovoka. Raha atambatra zany hoe mamaky vaky vovoka, miosopotaka. Izany dikany hoe
manompo, tsy mitandro asasarana sady tsy mitandro fahadiovana, asam-panetrentena izany. Izany no asam-panompoana izay itakian'Andriamanitra amintsika. Raha tena hoe te ho lehibe hanompo ny namantsika, dia izany no tokony ataontsika, dia tsy mitandro asasarana, manompo ny namana, ny mpiara-monina amintsika. Izany no takiana amintsika. Ahoana ary no afatra ho antsika amin'izany soratra masina izany? Dia izao: ny fanompoana antsika an'Andriamanitra nge tsy vitana atao am-piangonana, tsy vitany hoe vitany fompoavany lasa mody. Tonga indray ny alahady, avy indray miverina tonga aty, mivavaka isaka alahady ihany no fanompoana. Tsy izany no tena fanompoana amin'Andriamanitra. Dia ny fanompoantsika ny hafa. Izany no takiana amintsika. Koa satria Jesosy Kristy ry havana malala efa nantanteraka ny fanompoana izy. Ny zanak'olona ho izy tsy tonga mba ho tompoana, fa mba hanompo. Nanasa ny tongotra ny mpianatra izy, dia mba tokony alentsika tahaka izany, hanompo ny namantsika, isika manodidina antsika, tsy hankanavaka. Fa ny tena zava-dehibe dia fahaizantsika manompo. Ny manompo dia raha itsorina amin'ny teny, dia hoe amin'ny teny vahiny hoe miservi, mikarakara, mampandroso sakafo ho an'ny mpiangona, tahaka ny ataon'ny diakona zany. Rehefa tonga ny fotoana mifandraisana fanasan'ny tompo, i pastera no miketrika ny an-dakoziny ihany, mandahatra, mikarakara reto fandraisana fanasan'ny tompo ireto. Ny diakona dia miservi, manatra ny sakafo eo anareo kosa mipetraka isakafo fotsiny. Izany no atao hoe mpanompo, dia manetry tena amin'ny asa fanompoana. Ary izany dia atao am-panetreny tsy amin'ny friare, tsy mitady voninahitra akory. Mety menatra ve anao raha manao asa fanompoana na manao asa fiantrana kanefa tsy fantatr'olona izany? Malahelo ve anao raha manao asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiantrana kanefa tsisy mahafantatra? Tsy tokony menatra izany, fa ho antsika sy an'Andriamanitra irery ihany izany ry havana malala. Dia aoka Andriamanitra ihany no ahafantatra ny fiantrana ny namanao, ny fanompoana ny namanao. Aza manao tahaka an'ireto mpianatra te ho lehibe ka mampiseho zananao an'izao na zananao an'ire, zanano mifanomezan'izao. Tsy izany fa friare ihany zany, fa ampanetren tena no takian'Andriamanitra amintsika natenterahana izany zavatra izany. Dia mazotoa manompo ny namantsika, fa izany no mahalehibentsika eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Faharoa dia izao: raha te ho lehibe eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mandray ny zaza amin'ny anaran'ny tompo. 7:17 manambaran'izany, manao hoe: nazovo no mandray zaza iray tahaka ny tony, dia mandray ahy. Ary nazovo no mandray ahy, dia mandray izay naniraka. Izany no nambaran'ny soratra masina hoe na iza no mandray ny zaza tahaka tony dia mandray ahy. Ary na iza no mandray ahy, tsy izany no raisiny fa izay naniraka ahy. Dia eto zany le teny hoe mandray, heverina fa fanalahidy amin'ny fahazahoana ty soratra masina ty. Satria amin'ny andininy 4:30 Jesosy Kristy nandray zaza, ary tena nandray mihitsy ny voambolana nampiasainy. Dia amin'ny 7:20 dia mandray zaza tahaka ny tony ihany koa. Kanefa tsy mitovy ny fomba fanoratana azy raha ny teny fototra no jereny. Izany hoe lay mandray, lay ambaran'i Jesosy Kristy eto, lay fandraisana ny zaza, dia voafoaka ao anatin'izany le hoe manaiky azy ary mino azy. Izany hoe tahaka ny zavatra ataontsika amin'Andriamanitra ihany no ataontsika amin'ireny madiniky ny tompo ireny. Ekena izy, enona izy, ekena ho hafa. Dia dikan'izany raha itsorina dia havana dia izao: afatra ho antsika dia manaiky ny hiafana amin'ny olona rehetra. Satria ilay zaza ambara eto ange tsy olona ambany taona ihany,
fa le zaza dia manambara ny olona sarangan'olona kely tsy manana hery entina miaro tena sady tsy afaka manapa-kevitra fa miankin-doha mandrakariva amin'ny lehibeny. Zany no voasokajy ao anatin'izany. Mety misy olona tahaka izany ato amin'ny fiangonantsika. Mety misy olona tsy afaka manapa-kevitra, mety misy olona tsy afaka maneho hevitra satria atao ambany, heverina fa ho ambany izy amin'ny fiaraha-manompo. Dia mampianatra antsika ny soratra masina amin'ity androany ity dia mba hiainontsika ireny olona reny, hanaiky azy isika ary hiaino ny teniny, satria raha mandeha azy ireny tsika dia mandray an Jesosy Kristy Tompo. Tsy vitan'izany ihany ry havana malala, fa mila mihavana isika amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka, na dia olona heverintsika fa ambany indrindra azy, dia tokony hihavana ho azy ireny amin'ny renitsika tsy ankanavakavaka isika ny fihavanantsika, satria izany sitrapon'Andriamanitra tia ny iainantsika dia ny fihavanana. Tsy mandà ny hihavana na amin'iza na amin'iza. Izany no sitrapon'Andriamanitra tia ny iainantsika dia mazotory havana, mihavana na dia olona heverinao fa ambany indrindra azy, ny heverinao fa tsy azahoana ny ninona azy, dia aza atao tsinotsinona. Fa Jesosy Kristy amin'ny fiainany dia matetika ihany izy miandany amin'ny malahelo. Dia zava-dehibe amin'ny Jesosy Kristy ny andraisantsika reny olona reny sy antrantsika azy, hiainontsika azy dia amin'ny asa fanompoana izay ho tanterahantsika. Izany no ampianarin'ity soratra masina ho antsika. Dia afatra anankiroa no nambarantsika teo. Voalohany, manompo ny namana. Mila mahay manompo ny namantsika isika. Amin'ny fanetrentena no anatenterahantsika izany asa fanompoana izany. Miseho amin'ny zavatra anankiroa no fototra amin'izany asa fanompoana izany. Voalohany, asa fiantrana. Dia amin'ny alalan'ny herinao, ny fanananao, dia aoka mba ho jerentsika ny namantsika. Mety misy mpitondra tena ato, mety misy olona anitra ato, misy loha anitra ato, reny tokony jerentsika sady hiantrantsika. Ary aoka ianao ho velona mba ho an'ny hafa, fa tsy ho an'ny ankonanao sy ny taranaka fianakavianao ihany, fa hametezanao mba ho velona ho an'ny hafa amin'ny alalan'ny fiantrana, fanampiana. Izany hoe manompo. Ary tsy vitan'izany ihany koa, fanoloran-tena ihany koa voafoaka ao anatin'izany. Atoloro ny tenanao. Izany hoe mba metezanao tsy hijery fotsiny amin'ilay fahoriana iainan'ny namantsika, iainan'ny namanao, fa milatsaha mihitsy eo anao ao anatin'ilay fahoriana iainan'ny namanao. Izany hoe miara-ory amin'izay ory, miara-mifaly amin'izay mifaly. Dia mba ho fantatrao tsara, mifampitondra izay mavesatra. Izany no sitrapon'Andriamanitra. Ary ny manaraka dia aza manavakavaka na ny zaza na ny olona heverina fa ambany indrindra aza na olona ambony, dia iraiso izany. Ieno izy ary ekeo raiso mba ho havana, ho isan'ny fianakavianao, ho isan'ny fianakavianao miara-monina aminao, dia ho ienon'ny teniny aza atao tsinotsinona fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ireny. Dia ny fomba fifandraisantsika no zava-dehibe amin'Andriamanitra, fahaizantsika miara-monina, mihavana, tsy mifanavakavaka. Dia raha izany toetra izany mbola nanantsika, dia mbola tsy tara akory ry havana malala, aoka hiova isika, ahay hihavana amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka, ary handray azy ho isan'ny fianakaviana, handray azy ho isan'ny havana ho antsika. Dia izany no afatra ho antsika manomboka aty amin'ny fiangonantsika manao an'izany, ka hatramin'ny fiarahamonina misy antsika mba ho porofo ny mahatena kristianina antsika. Izany ry havana malala no afatra ho antsika amin'ity anio ity, dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho antsika kosa ny fiadanana. Amen.